maromaro ny antoko politika ny vondro politika arany keo zany ireo mpanao politika izay nitondra ny heviny manoloana ity firosoana amin'ny fifidianana ity nanao fanambarana mira maleo tena misahana ny fifidianana indray dia nanambara izy ireo tanteraka ny seni tsy tokony isina fandrebirebena saim-bahoaka anatona fotoana fanarahana volavana izy ireo moa zany fa tsy misy ny korotana tsy misy ihany koa nyrotaka eto amin'ny firenena izay candidat izany fifidianana filoham-pirenena izany ihany koa moa ireo antoko Jean-Omer dia tsy kanosony izay fanambarana izay eo ihany koa Singatsimba izay niompeo tao anatiny ny fanambarana iny izay raharaha politika izay teto amin'ny firenena tsy manana eritreritra anefa nionitra izy ireo anefa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay anaovana izy ireo antsoavo ary raha toa ka tsy tonga amin'izay fanefana nionitra izay tokoa ny fanjakana ho avy izy ireo anatanteraka ny hetsika raha ny fanazavana azo mampiakapeo ary mitaky ny fanefany ny fanjakana ny onitra tandrify azy ireo ny niarambony sy ny gadra politika no ny raraha nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2025 ny farana ny tetezamita tsisy fifidianana afaka tanterahana hoy ny FEDEP raha tsy tanteraka ny fanefana ny onitra izy ireo ary tokony mialoha ny 4 jona no amoahana ny lalàna momba ny fandoavana izany onitra izany miangavy mba ho tapitra amty taona ty zany ny fiandrasanay an'izany indemnisation zany zany hoe raha foizina dia hoe alohan'ny 26 dia tokony hazava na ny lalàna rehetrarehetra mahakasika an'izany indemnisation zany na ny mahakasika ny réparation an'ireo victime rehetrarehetra miaramila sy civile mpiasa-panjakana zay nopotehina ny fiainany tao anatin'ny taona maro misy aminay ny maty amin'izao tsika miteny zao mbola misy ny maty amin'izao any amin'ny faritany any zay zany dia miteny mitondra fanjakana eto tapitra treo ny fiandrasanay gadra politika sy ny fahendrenay raha ohatra ka miziriziry tsy andoha ny zonay zay fahitany lalàna ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao tapitra treo ary dia miteny zay eto na iza faly na iza tsy faly fa tsy misy fifidianana hazo tanterahina eto raha tsy mandeha ny réparation sy ny indemnisation alohan'ny fifidianana ny antsom-panokana ny vondrony iraisam-pirenena sy ny filoham-pirenena indray andraikitra mikasika ny fanefana ny onitra ny gadra politika tamin'ny raraha 2024 ny FEDEP manao antso zahay amin'ny communauté internationale izay nampanantena tany amin'ny tondro zotra ny angaviany io zavatra io ka mandrapatonga amin'izao mba hitazona ny engagement reo amin'ilay participation na anjara brika avy amindreo amin'izay resaka réparation sy indemnisation zay tanterahany CFM androany dia nisy ny délégation avy amin'ny bureau national ny FEDEP tonga teny amin'ny bureau ny CFM teny Ampefloha